Kesa daholo de bienvenue eto amin'ity vidéo voalohany indrindra eto amin'ity chaîne-ako ity. Ny anarako moa zany Samira, malagasy, de mba te ho lasa créateur de contenu Minecraft zany malagasy. De zay nikrevako an'ity chaîne-ako ity androany. De voilà, de tsy haiko loatra hoe inona moa zany no tenenina fa de zay. Ny tanjonako moa zany de hoe mba hampiroborobo an'le gaming, le YouTube gaming malagasy zany amin'ny teny malagasy. De mba hanaovako introduction kely an'le vidéo moa zany, am'le vidéo voalohany indrindra eto amin'ity chaîne-ako de aleo mba atoroko anareo kely ny tranoko a. De hitanareo moa zany ity misy avion ity tsy normal io anatin'ny Minecraft fa mode mba nampidiriko. Mode afaka mitaingina avion zany de mivoyager agny. De voilà, de ao zany mba présenteko aminareo kely zany ny tranoko androany. De ato zany ny tranoko de ato ny chambreko io. De ny fandriana de io misy sarina villageois, anakiroa. De eto ny fandrianako a de manao koa nga zany. Eto misy fitaovana rehetra ilako rehefa manao survie. De eto misy ny piggy, voilà, io piggy. Piggy moa zany cochon keliko. Nanana chien zako io fa maty izy. Maty niaro anahy. Fa ary alavitra be ary misy ny tombeau-ny de andao ary jerentsika an'le izy. Ety zany misy ny tombeau-n'le chienko. Bobby ny anarany io. Ato izy ndao ataotsika coucou kely izy. Coucou Bobby. Voilà, de ato zany misy ny tombeau-ny. Maty moa izy zany poafan'ny creeper tsy manjary anankiray zay. De voilà, de zay moa zany mba teny kely hoe navoaka introduction an'le chaîne-ako de tsy haiko na mety mahafinaritra anareo. De mba raha malagasy zany ianao de mba abonnez-vous am'le chaîne, koa hoe mba mankafy Minecraft na hoe mba mankafy gaming malagasy de mba miabonnez-vous amin'ny chaîne. De amanaraka indray zany amin'ny vidéo manaraka indray antsika mifankahita. Bye bye daholo. Bye bye.